nahoany ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina ary nivokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Mihaino dia mihaino aho, ka hamy izay tsara dia aoka hiravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Isaia 5:10 andiny faharoa. Be dia be amintsika na dia mitandrina fatratra aza tsy hihinana sakafo tsy mahasalama no manao tsirambina ny fihinanana sakafo misy ireo otrikaina izay ilaina sy mikolokolo ny vatana. Ary ny olona tratrany izany dia tratrany atao hoe mandray antendrony, extrémiste zany. Mandray antendrony loatra izy ka dia fanatika amin'ny hoe tsy mihinana an'izao sy tsy mihinana an'izao. Kanefa dia tsy ampy akory ireo sakafo ahafahany manolo ireo otrikaina ilaina amin'ilay sakafo izay mahasarotiny azy tsy hohaniny iny. Ireo izay manana fomba fijery mandray antendrony be loatra ny amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana dia tena atahorana mihitsy izy ireo mba hanana fahazarana mihinana sakafo tsisy tsirony ka dia hitondra tsy hitondra afa-tsy fahavoazana ho an'ny vatany. Mihinana sakafo tsy misy tsiro dia zary lasa tsy afa-po. Raha misy fotoana mahafaly indrindra ho an'ny fianakaviana ary namana dia ny fotoana ny fiaraha-misakafo, ka aoka ho atao sakafo faran'izay tsara manome fifaliana ho an'ny fianakaviana. Misy ohatra maromaro zany raisintsika eto amin'ity lohahevitra ity. Ny sakafo karakaraina dia tokony ho sady maha-te-hinana no mitondra otrikaina. Tsy tokony ho esorina ao amin'ny sakafo mihitsy zany ny singa izay ilain'ny vatana. Maha-te-hinana dia mitondra otrikaina. Na dia misy aza indraindray ohatra zany ity indraindray misy fampitandremana omeny taridalana hoe eo amin'ny mahakasika ny aretina ateraky ny atody sy ny dobera, maharatsy azy ireny, fampiasa indrindra ho an'ny ankizy madinika, dia tsy tokony heverina ho fandikana foto-kevitra ampiasaina ny atody azo avy amin'ny akoho sy voakarakara tsara sy voafana araka ny tokony izy. Ny atody dia manasitrana ny vatana satria miaro amin'ny poizina sasantsasany. Misy olona zany hoe tsy mihinana atody mihitsy, kanefa rehefa nikarakaraina tsara ny atody dia misy otrikaina hoentiny ho an'ny vatana. Ny dobera ihany koa dia tahaka an'izany, avy amin'ny ronono matavy, indraindray mety mitondra an'ilay atao hoe cholestérol ao any amin'ny rà, kanefa dia lanjalanjaina tsara ihany koa nefa hoe ahoana ny fatran'ny dobera izay tokony hohanina. Misy hery hoentin'ny dobera izay tsy hananan'ny vatantsika sy ny ronono dia ilaina fenoina amin'ny alalan'ireny otrikaina ireny. Ny filazantsara dia natao hitondra firindrana eo amin'ny taranak'olombelona mpanota, ary ny filazantsara dia natao hitarika ny mpanankarena sy ny mahantra ny olombelona rehetra eo amin'i Jesosy Kristy. Aoka isika ary tsy hanohitra ny fanavaozana ara-pahasalamana ka hihinana sakafo mahasalama sy tsara tsiro, hosolon'ny sakafo mankarary izay nialantsika. Ilaintsika ny mandanjalanja tany am-piandohana tany itsika, mijery mahakasika ny amin'ny hoe hena tena miratsy amin'ny fahasalamantsika, ny hena tsy mahasoa ny hena na mena na fotsy. Misy sakafo antonona an'izany, afaka manolo ireo singa hoentiny izany. Indraindray amin'ny fotoana izay tsy ampoizina mihitsy amin'ny aretina tampoka izay tsy fantatra dia hoy ny dokotera hoe tsy maintsy mihinana hena kely ihany ianao noho ny toe-javatra sahala amin'izao. Anjarantsika ny mandanjalanja. Indraindray eo amin'ny atody, eo amin'ny ronono, anjarantsika ny mandanjalanja. Ny foto-kevitra atao hoe extrémiste zany, extrémiste mandray antendrony loatra kanefa tsy mahasolo ny zavatra ilain'ny vatantsika akory. Ilay toe-tsaina extrémiste dia tokony ho lanjalanjain'ny vahoakan'Andriamanitra tsara. Ny zava-dehibe zany dia izao, ny ampitodika ny foamam-panahintsika amin'ilay Jesosy Kristy, ilay fiainana mandrakizay. Aoka isika tsy hanohitra ny fanavaozana ara-pahasalamana ka hihinana sakafo mahasalama sy tsara tsiro, hosolon'ny sakafo mankarary, aza mampirisika velively ny fironana ao amin'ny zavatra manaitaitra. Aoka tsy hihinana afa-tsy sakafo tsotra sy mahasalama, ary aoka hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika noho ireo foto-kevitry ny fanavaozana ara-pahasalamana izay nivelariny eo anoloantsika. Amin'ny zavatra rehetra dia aoka ho marina nefa, aoka ho mahitsy koa isika, azo fandresena sarobidy isika. Ny programan'Andriamanitra
dia ny hatonga antsika ho salama ara-batana ara-tsaina, ary rehefa salama ara-batana ara-tsaina dia hitodika amin'Andriamanitra ny saintsika ara-panahy ihany koa mba ho salama isika. Mahafinaritra ny lohahevitra nanaitaitra antsika ny lohahevitra, mety misy lohahevitra vaovao, mety misy lohahevitra indraindray mety mampiady hevitra kely kanefa taridalana omen'Andriamanitra antsika mba hahasalama antsika. Ho tahin'ny Tompo ianao, ambin'ny Tompo isika rehetra. Hivavaka isika. Misaotra Tompo tsara noho ny hafatra omenao anay. Mampirisika anay ianao mba hanaraka ireo torohevitra ara-pahasalamana hahasalama sy hahasoa ny vatanay. Avy aminao zany. Ianao no nanamboatra anay. Koa noho izany dia ianao no mahalala ireo sakafo mety amin'ny vatanay. Ampirisio izay hifandray akaiky aminao ka hikarakara sy hikolo ny vatana sy ny fahasalamanay. Da io izay rehetra manaraka izao fandakana izao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.